Batimpana entin'ny Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Ka irombavaka sy tompoko. Mitera sy mankalaza mivonahitra anao izay Andriamanitra raisanaka fanay masonao. Fa noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia vedana trampamijena indray tratra izao maraina izao. Tsy noho ny herinana tanjakay izany, tsy ny finiavanay akory fa noho ilay fananao masina izay miasa tena tanay sy mampahirana isan'andro. Koa dia keo ny fankasitrahana tolotra ianao tompo ary ny fanajana fiderana ny fitsaoana eram-poeram-panahy amin'izao fotoana izao ary dia mangataka nila Jesosy andrafo aminay ka amelany alokay eny manadiovany amin'ny rano sarobidy na latsaka atao Kalvari mba afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Dia izany fainao masan'ny tompo no taradalana anay ankehitriny mba azonay mandray ny teninao sy mampiatra any amin'ny fiainanay. Teny fiainana sy teny pampahery, teny izay mitaradalana anay ho marina rehetra. Misaotra sy mankasitraka Jesosy noho izany fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindramponao. Ary dia aoka izay ho feno ny fitahinao sy ny fahasoavanao, ny fifaliana avy aminao, tompandraisana ny teninao ary ny fanahy vonona ny ankatoanao amin'ny lafim-peny rehetra. Mankasitraka Jesosy manalo, midera ny laza ny haja ny saotra dia anao hatramin'ny taloko mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta nazony maniry mangataka izany vavaka izany. Misaotra ray manalo. Alleluia. Amen. Manona ny fiadanan'ny tompo antsika tsara avy ry havana tratra izao andro anio izao ary dia ny fahasoavan'i Jesosy ho an-tokantranontsika tsirairay avy. Ho ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Salamo fa 1:220. Psaume 91 verset 15. Amin'ny anaran'i Jesosy. Iantsoa izy dia hamaly azy aho, eo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no mitarika antsika amin'ny lohahevitra hoe mamonjy antsika ao anatin'ny fahoriana Andriamanitra. Zavatra tokony ho tsaroana tokoa ry havana dia misy anjara asan'Andriamanitra ao anatin'ny fahorintsika. Na dia andrinan'izao tontolo izao aza ilay ratsy dia Satana izany afaka mampahory antsika noho ny sitrapon'Andriamanitra anaiky izany. Ohatra tamin'ny andron'ny Joba, ohatra lehibe hitantsika izany. Mampanantena kosa Andriamanitra amin'ny teniny fa tsy hamelantsika alaim-panahy mihoatra noho izay zakantsika izy. Ary dia Andriamanitra io ihany koa no mampanantena fa hitondra soa avy amin'ny fahoriana rehetra sy ny fanenjehana an'izay rehetra tia azy sy mankatoy ny didiny io Andriamanitra ivavahantsika. Tsarovy ry havana Josefa izay nanaiky izany fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra izany tamin'ny fahoriany, tamin'ny fiainany manokana. Ary ny mpanoratra ny bokin'ny Hébreu dia mampiseho ny fomba fiasan'Andriamanitra ny amin'ny ampahan'ny fiainantsika fiain'ny fahoriana ho amin'ny fitombontsika sy ny tombotsoantsika. Ary dia fanampon'izany rehetra ny Andriamanitra nampanantena fa eo akaikintsika mandrakariva amin'ny fotoana izay mampangirifiry antsika, hiara-mandeha amintsika, mamaky lohasaliko ny fahatesana. Eny, dia manao izany tokoa izy amin'ny alalan'ilay fanahy masina izay mampitondra antsika amin'izay manahirana antsika rehetra. Eny, mampionona antsika ao anatin'izany izy ary dia atolotry ny tompo ho an'ny mpanompo ny rehetra izany. Atolotry Andriamanitra iray ho an'ny zanany tsirairay avy dia manome tokoa izy fahasoavana ampy mba hahafahany ahazaka, eny ahafahantsika ahazaka ny ady eo amin'ny fiainantsika. Aoka ry havana tsy ho adonontsika fa ny tombo Jesosy dia miara ory amintsika tsirairay avy. Ary rehefa mivavaka amintsika dia manana mpisorona lehibe miara ory izay mahatsapa ny haben'ny adintsika sy ny fahorintsika. Vao tokoa ny soratra masina hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy sady ny vesatra ny fahorintsika. Tsarovy ary fa misy fanasitranana ny fahorintsika tamin'ny alalan'ny fahoriana izay nentin'i Jesosy teo amin'ny toerantsika. Andeha ary isika hivavaka hiantoraka amin'i Jesosy, hitondra ny mombantsika rehetra mba hahatonga antsika hanana hery
sy fahatsiarovana isan'andro fa mamonjy sy miaro antsika mandrakariva Andriamanitra ray ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ray io. Nilaza tokoa ianao fa mielina vetivety ny fiainan'ny zanak'olombelona tahaka ny zavona sy ny setroka eny toy ny voninahitra izay malazo. Tsy fantatro izay androko sisa iainako ety an-tany, saingy izao kosa no fantatro. Efa nanamboatra fitoerana ho ahy ianao ary tsy tokony hananahy ahy aho. Izay nampanantenanao mantsy dia tanterahanao tokoa. Mandra-pahatonga an'izany andro izany nefa dia hofikisanao andro maro aho ary ataonao mibanjina ny famonjenao. Fantatro koa fa aorian'izany andro maro iainako ety an-tany izany dia hiara iaina aminao mandrakizay aho sady ampitoerinao ao am-paradisa. Izay tsisy tomany, nakika feno fitarainana, na fahatsopana tenana, na nenina, satria ho fongana ny ratsy. Iaina eo anilanao aho ao anatin'ny fifaliana mandrakizay sy ny fiadanana tanteraka. Noho izany ray malalo dia aoka izay sitraponao ny an-danitra mba ho tanteraka amin'ny fiainako ety an-tany sy amin'ny fiainan'ireo manodidina izay milanao. Misaotra Andriamanitra fa arovanao sy ovonjenao aho satria fantatro ilay anarana ambony anarana rehetra, Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra sy Tompon'ny Tompo. Marobe ireo olona tratry ny loza sy ny atambo sy ny olam-piainana isan-karazany. Fa mianaranao Tompo, na dia hisy arivo aza lava eo anilako sy ray alina eo ankavanako dia tsy hatramiko ny loza. Misaotra indrindra eram-po sy eram-panahy ray malalo ao amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Ary dia mandray ny fandresena izahay. Eny, mahatsiaro tokoa fa zava-dehibe tsy maintsy jerenay ny amin'ny hoe rehefa mandalo atsy fahoriana izahay dia tokony tokoa anana ilay fitadiavana sy fikatsahana ny fainao masina isan'andro satria saintsainay ireo antony mahatonga ny fahoriana ary saintsainay koa ahoana no fiaran'izany eo amin'ny fiainanay, ny fiatraikan'izany eo amin'ny fiainanay. Eny ara Jesosy manalo, ampianaro izay iny fa miahy anay fatratra tokoa ianao. Na manahoana toe-javatra lovanay. Ny fahoriana tokoa dia tsy tokony hitarika anay mihitsy hanadino ny fitiavanao na andahanao Tompo sy Mpamonjy. Ampianaro izay hitodika aminao Andriamanitra amin'ny fivavahana, amin'ny fo sy hitady ny tavanao. Ampianaro izay andry anao, mandra-panafana anay amin'ny alailonay. Ampianaro izay hanantenanao Andriamanitra ka tonga anay hanome fahasoavana, fisaorana, androtsanao ny fahasoavana ampy azaka anay ny alahelonay. Mandra-pahatonga ny fanafanao. Tantano izay Tompo hatsiaro mandrakariva fa manoatra no mpandresy tokoa izay amin'ny alala ety anay. Fa ny finoanay dia tsy mitombina amin'ny fanesorana ny fahalemena sy ny fahoriana, fa amin'ny fanehoana ny herinao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahalemen'ny olona. Eny Jesosy manalo. Noho izany rehetra izany dia mangataka aminao zahay ilay fanambarana sy fahazavantsaina avy aminao manoloana ny toe-javatra manokana eo amin'ny fiainanay amin'ny alalan'ny vavaka, ny famakiana ny teninao, amin'ny torohevitra izay atolotra amin'ny alalan'ny mpanomponao samy hafa. Eny tokoa Jesosy. Mba ho tanteraka ny fanasitranana ny olonao, mba ho tojo amin'ny famonjenao ny olonao, ka amin'ny fotoana rehetra izay mahaory anay dia tsaroanay ny filazanao fa ahita fahoriana izahay eo amin'ny fiainanay, amin'ny mampino anay, kanefa manana toky fa efa nandresy izany rehetra any ianao. Dia maniry tokoa izahay Tompo ny hamafanao ny ranomaso rehetra amin'ny maso rehetra
sady tsisy tokoa ny alahelo na ny fitarenana na ny fanaintainana. Anatin'izany rehetra ny Jesosy malala dia ampitero mandrakarivo zay hatoky ianao. Ampitero matoky zay, ampianaro mandrakarivo zay hanana ilay fahatserovana ny fainao masina ka hikaroka ny fanatrehanao. Dia ankasitraka anao amin'ny zavatra rehetra. Satria ny zavatra rehetra tokoa dia miara-miasa asoa izay tianao Andriamanitra. Dia hisaotra anao amin'ny zavatra rehetra, ankasitraka anao amin'ny toe-javatra mitranga rehetra. Ary dia hifikitra aminao Jesosy, handray ny fifaliana avy aminao, handray ny hery avy aminao, handray ilay tana maherinao Tompo, andehananay amin'ny mpifaliana manoloana ny androm-peny rehetra. Apetraka ampelantanao Jesosy malala ty andro ty mba hovoninahitra. Ilay fainao masina hitaradalana anay, ampahery anay, ampionana anay, hanatanjaka ny fanahy, ny fo, ny saina ny tenanay, hanaisotra ny rofo sy ny aretina rehetra ianao Jesosy io, ary dia miavaolana anay amin'ny toe-javatra rehetra izay mety mitranga amin'ny fiainanay. Fa satria fantatray Andriamanitra tia ianao, tia anay amin'ny fitiavana mandrakizay. Koa mianaranao Jesosy Kristy avy Nazareta, le masina sy manan-kiry, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, nozona manditsy mandroaka ny asany devoly somaizy amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra, roana mankanefa rehetra tsy hanan-ketsana ampahefana, androana tsy miverina intsony. Ny aretina sy ny rofo rehetra dia roana mankanefa rehetra tsy hanan-ketsana ampahefana, amenarao maherin'i Jesosy Kristy avy Nazareta, androana tsy miverina intsony. Andaranao sarobidy Jesosy mba handrakotra ny mpanampanao tsararay avy, dia ilay fainao masina mahery Tompo, ampahery ny fosana fanahy ny tenanay, andeha niaraka ny sitrakao, anio ampitso ary mandrakizay. Amenaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manankely avy Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, nozony manisy mangataka izany raka izany, fa amin'ny kosa ny tsodranao. Mitahinareo ny Tompo ka miaranareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo dia mindra fo aminareo, manandratra ny tavany aminareo ny Tompo, maminareo ny fiadanany, mandeha amin'ny mpifaliana, miaraka amin'Andriamanitra amin'ity andro ity, mba hovonany irery ihany. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen.